sy hosorana n'Andriamanitra ary fanaovana veloma farany ny vatana hitatsika maso farany izao. Ngataatsika fainy masina mba aleantsika ny heriny ka afahantsika manana fampinonana avy amin'ny Jesosy Kristy. Oh
filazantsara soratansantatsaonao fahenina miatomboka amin'ny adininy fafito amin'ny dia tsy mba ho laviko mihitsy fa tsy midina avitary an-danitra mba hanao sitrapo fa ny sitrapo izay naniraka ary izao ny sitrapo izay naniraka dia ny tsy hamelan'ny krisy very izay rehetra nomena fa tsangako indray amin'ny andro farany izy fa izao ny sitrapon'ny raiko dia niazo izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay ary izao anangana azy amin'ny andro farany dia nomonomonina tamin'i Jesosy Josy satria Jesosy nanao hoe izao no nofonidina avy tany an-danitra Para
David nampatesi warga besar di bawah, ani bawah dewan, hari bawah mana saya, isam canau, siapa canau yang nak buat saksian, ibarat dia, siapa dia bersedia manus, adi, kasamu, tim senator David, fa, yuli usang sudah dia nanti makan financial dia, nama baik. Iso kita kami asuli bawa itu, bukan bagaimana. Tadi nanti misi yang sama saya misi untuk dia misi pun saya acara David saya kasar di mana sisi, perubahan di mana sebelum misi. Ramai sekali ini kalau setiap hari saya harus malas sekali dari asuli wajah dari mami bukan soal yang saya asuli dia waktu saya komisi parasana mereka dia biasa di Fondoliva, onar desa apa boleh reformasi di Fanda buat cara dia mencari Fondoliva dia beri lu dasarkan kemudian saya nazu diutamakan onar desa Fanda nanti. Dan saya tidak sulit dia atau saya tanam warna fana, hati fana kacau. Hari kau nak mungkin untuk sisa lima dia, anda senang warna fana dia pulih. Ya kamu bilang, saya sulit sana cium wanis, saya susah dia warna dia fana bolu wanajar dia buka dari faksakan dari sana, tahu dia tahu warna sana di asuli artinya asuli waktu asal di sunnah bila kamu hari kalau yang sudah rasa sudah milik sampai sanksi mereka ya asal perintah di mana sahaja ini cara ini sama afokan di oliva dia senyap tapi sisa sahaja veri siapa yang dia mengenal yang fakir yang fakir maya sakal, afalkan saya tua bekerja nyasu macam dia beda sama asu resna sempurna menyasui asal tu lakukan David sesi asu mantan baik saja dengan petani dari Palestina taksirkan dia luar tapi datang nyasu lima bikin kamu maestro nanti bisa dengan apa fokus bisa dipaksaan dan ajusan nanti Indonesia bersama saya di perubahan saja yang sekarang Indonesia dan yang sudah kemarin kita maafkan ini maaf sama dengan cuma tapi dapat paksaan kita nanti bangsa paksaan tapi bisa ke Cina perubahan dewasa Indonesia dan cuma sama enggak semua bisa nanti bisa letaknya sudah bermain awal sama Jepang akan dari faham masalah lembaga faham kemudian untuk jasa masuk bersama dengan macam ada kesehatan biasa harus nyata ada kemudian di kemudian istri bawa sama lain kalau pernah dewan harus disosan kan kalau pernah dewan sandali hari Gimana sih maaf sampai mana yang gimana saya kami jangan dan dia hasilnya apa siapa tanya langsung saya faham mana saya sepuluh istilah dari malam David sambil nasi matu si tahu jangan gimana fanjul nasi matu ras dulu nasi matu suami je dulu nasi atau maka harus menguras namanya dia bersama suara fungur nanti manis yang tamu filis sama orang dah fungur nanti manis hanya fanjul nanti ada dia ada fanjul sama orang sementara saya pasang para orang dari di format nanti manis fanbal untuk isti yang di lain panakarit selasa musim dia fauna bisa ditawain yang banyak dia akan jadi
miavaka misy ny olona zay tahotan'Andriamanitra fa miferany feno fahatsarana manak'izay araky ny ambany ten'Andriamanitra. Ao anatin'ny arim-pahavelomantsika ihany no ahafahantsika misafidy ny lalana izay nitoerantsika manak'izay. Sa fatao hoe anao zay tiako atao anao olokolo iangalatra itsakajaka ny talabatin'olona sy anao zavajavana samby sy anoparena atao asonao azy. Elon'Andriamanitra zavamanitra mametraka safidy lolono fiaina sy fahafatisa. Dia maro safidy ny olona fa Andriamanitra nefa dia manolona amin'ny ihany io fiaina ny olo velona fa tokony safidy ny olona, tokony safidy ny olona ka zay lalana kely fa Andriamanitra efa manolona lalana ary zany indrindra no natokava dia safidy ny olona. Nanambara izao ny lalana sy fahamarina ny fiainana tsy misy makany amin'ray afa-tsy amin'ny anambo zany rehefa tsy miditra ao Jesoa Kristy rehefa tsy velona ao anatin'ny fiaina tsy mitoetra ao koa Jesoa Kristy rehefa tsy manay Jesoa Kristy ny fiaina ny olona dia rehefa limetrahako miady azy. Zany dia afaka tsy maintsy ambarana ny vaovao fa ny olona zay matoky sy mino filazantsara nay filazantsara voalohana dia hoarina tahaka ny azo fa maitso Andriamanitra tahaka nabarana hazany ambarana antsika izany ten'Andriamanitra zany. Kely mbola tsy dia mbola mahita hitanao reno tahaka an'izany. Nanoarany Davida ny terany dia hoe azo oliva. Sany dia fantatro ny hoe ny azo ratsy anaovana zavatra azo koboka ve ianao sa azo iny ianao zany amin'izao fotoana zao satria mandelaka sy fanena tsy fantatro samy lazany zany ny rehetra fa dia asa mba maniry zany zany raha mamaky an'ity dia tena mba tiako tokoa zany azo oliva zany satria tsara daholo izay ampiasana azy mahafaka mahatana zavatra tsara sy mendrika izay toerana misy azy dia aneo voninahitra izay toerana misy azy. Izany dia ao anatin'ny fahoriana tahaka izao moa dia mitamondrika ihany mitamondrika moa zany atao hoe famoizany azy avy malala zany kanefa rehefa mahafantatra kositsika hoe nanahoana no tiavana ity nandrisy ny akoavy aloha mba mananomana ny tena hoe hotaka ny azo oliva tena nomana ny tena ao anatin'izay atao hoe tena namanaka izay zany tokoa izy anatin'ny tena dia isika no tena mahalala izany miara-mianatavana ary isika dia mbola velona dia afaka mahalala mianatra zay raha toka zay tokolokolo fanahy. Mitafika aminao zahay mbola izay tianay kanefa tsy hitanay tsoky indrindra fa ity mpanampivavinao ity zay mbola tsonao ankehitriny dia raha tsy valakarana soa ifiaina meo azy ny fiainanao aoka ny fahazavana manak'izay mamelamela tramoky ary nanteanao ao sitramonao ny fahendrenao feno fitiavana sy mianao tsoa amin'ny aran'i Jesoa Kristy tomponay. Andriamanitra tsoa raha ny fampiramposy rehetra sady famefirana rehetra hitaraka anao zay mandrafo amin'ireo izay misaona kehitriky ireo ankonaky mpianakaviana manontolo na manamatsakaizy ny firenena zay mialany indrindra fa ny fiangonanao ao izy ireo mba lala ny fampirona fitiavanao no ny fametrahany tokony aminao amin'ny alan'i Jesoa Kristy tomponay. Amen. Velona lehibe olo-manga ny fianakaviana ny fiarahamonina ny firenena iza moa hitombo vavy raha tsy valan-tanàna soa ihany. Voalohany indrindra dia mpampianatra izy ho an'ny mpianana dia madamo Ratsivavaka mpampianatra teny frantsay izy atraizatraizana leha nandeto Madagasikara nantany ivelany dia tsy maintsy mahita mpianana foana izy. Ireo toerana isan'ny nampianarana dia atao amin'ny lycée technique Ravy, sekoly Paul Minot, cours bac au point, lycée Gigi Rabéavé, CEG Anana Mahitsy, c'est bibliothécaire izy tao. Ankoatra ireo dia mbola nandray mpianatra tao an-trano izy indraindray na koa manitsy mpamoratana an-teza. Mpampianatra teny frantsay izy kanefa mananatra ny fiteny malagasy. Raha nisy ny iray andro ny teny malagasy dia tsaroana fa tsy ampy mihitsy izany. Mpinamana akaiky sady mpiara-miasa rahateo izy sy itomboky vavy Juliette Ratsimandrava ary itomboky lahy Henri Rahaingson.
samy mpikambana amin'ny akademia malagasy. Rehefa nidinika taminy mama dia nisy tokoa ny hevitra hoe ny hevitra ho fanitarana ny fankalazana ho lasa iray volana ny teny malagasy. Ny zara fahalalana namelan'ny mama tamin'ny mpianany izay miisa amanarina mandritra izay 40 taona teo amin'ny nampianarana izy. Manarak'izay koa mpanao gazety koa izy. Ankoatra mampampianatra azy dia mpanao gazety izy. Mpikambana tao amin'ny blog lavitra tamin'ny taona 1970 hatramin'ny 1970. Nanorina ny gazety Vintsy miaraka tamin'ny ekipa mpanao gazety toany amin'ny VVF. Nanorina ny fikambana ny vehivavy mpanao gazety AFJM ary filoha voalohany izany fikambanana izany. Fikambana tao amin'ny dinika sy rindra ho an'ny vehivavy na DLV, ny sahana ny serasera na ny fampitam-baovao. Io asany io no niteteza ny firenena maro tany Indonezia, tany Afrika, hatrany Chine. Ireo dian'ireo dia mifandray amin'ny fametrahana ny zo sy andraikitra ny vehivavy eo amin'ny fampandrosoana ny firenena. Ny gazety Madagasikara Matin tamin'ny andiana taona 1970 no tena namoratana mikasika ny kolotsaina. Nanandratra koa ny kolotsaina malagasy niaraka amin'ny fanjanahantsaina. Niresaka momba ny fiarahamonina koa izy. Mahalafy ireo rahatsoratra misanina taty aoriana dia ny gazety Manontolo amin'ny Vavolombelona FJKM no namoratana. Reny lehibe rahavavy anavavy ihany koa izy. Raha ny fahasarovanay amin'ny mama dia mama tsy mba tara zany naiza reny. Izy dia azoandray mikrofony izy tonga n'izay toerana manaleha. Raha tsaronanao tsara raha ohatra ka amin'ny 20 sasany ny fotoana tety amin'ny 20 sasany izy mitsaroka tery maravana tery. Izy dia tena reny mahafatrapo. Ny fiainana manontolo dia mikarakara ny zanany sy ny zafikeliny. Eny fa na dia fahasalamana amin'ny tokantrano ihany aza ny zanany dia mitentena foana izy sao dia sahirana ny zanany. Izay kely nananana na tsy misy ho azy intsony aza dia omeny foana. Izay talana ny hatrany no arosony miambony tenany. Anisan'ny fifaliana lehibe indrindra hatramin'ny farany fofonay ny mahitanay voalamina manodidina azy. Tiako daholo ianareo mirasoa anareo efa nangataka tamin'Andriamanitra fa izay mahasoa ahy no ataony hoy izy tamin'ny alahady rehefa avy nanao fotoana fivavahana izahay rehetra. Mivavaka ho isan'andro izy mahavatra mitanisany anarany tsirairay avy indrindra raha sendra misy amin'ny toerana lavitra mba holaovan'Andriamanitra tsara izahay. Na ny eo sy ny zara fitiavana hatrany ary indrindra ny finoan'Andriamanitra an'i Jesosy Kristy hatramin'ny farany. Zoky zandro teo anivon'ny Mpiray Tampokoany taminy fantatr'izy tsara ny fony fenomanitra. Ho anay talanana faly izahay afaka niaraka amin'ny tamin'ny mama andritra izay 70 taona izay. Isaoranay lehibe Andriamanitra manome azy teo anivonay. Mino koa izahay fa izy koa toran'izany faly nananay rehetra. Mandrio ampiadanina mama. Marina zany fa izay fekila izay dia sonony amin'ny telefona mifana izay ireo fanazety sy miaina matetika.
fiangonana Anglikana Trinity Masnapalima izay natanteraka fitaovana fanezamonady sy fangatana fialasasantanany zao ara-malaza zao. Valeo sorana, presbitera, katekista sy ireo sakristana sy mira no fiangonana natanteraka fotoana. Andriamanitra masoavana ny abany ia aleo. Araka izany dia misaotra ny tsika izay koa izay tonga maro loatra ny fianakaviana nataon'izao fahaolina izao. Efa razana any ambohatra dia efa maro antsika rehefa mitondra ny tena mampinonana sy mampiarezana adery eo amin'ny fianakaviana kosa mbola maro isika tonga lavaka amin'Andriamanitra ampitondra ny fianakaviana etramin'Andriamanitra. Raha mbola salama sy profeta izay dia efa tonga ny fahafatesana sasany. Ary amin'izy ny fitiavana fanampiana fa tsy amboa ihany koa sy tezitra maro koa ny fahotana. Kanefa Andriamanitra tokony maso mahely mamonjy masina sy mamindra fo manafana ematsiarany mita ny fahafatesana manak'izay. Toko ianao manana miafy faokonay, ianao ifampiamporao ny fitaovanay, iantrao izay tokony masina n'Andriamanitra mahely mamonjy masina sy mamindra fo tsara marina sy manak'izay. Asavela iaranao izay no ny famangery ny fahafatesana raha ny eo amamo. Satria masika Andriamanitra sy koa tongabe andray ny fananany ao malala tsika molaza tia iatontsika mitany miterany tany lavelona mivovoka mivovoka. Nefa mitotra fanantirana matoky isan'andro mampiterana manak'izay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponsika izay mampahendrika amin'ny tena no fanekeny antsika mitovy endrika amin'ny tena ny voninahitra araky ny fiasan'ny hery izay nampalaiky ny zavatra rehetra azy. Na rehefa eo amin'ny tany tsy manao hoe soaty sambatra ny maty izy maty eo amin'ny tokatra amin'izao eno ny fanahy fa hitsara amin'izay sasana. Toko mampidrafitra aminay Kristy eo mampidrafitra aminay. Toko mampidrafitra aminay. Raha resany danitra masiranana tonga dia fantsakana atao resika iatana division sasana kakilala spiritual. Resulta yang fakta manfaat kasih. Ada yang tersuatu yang mengambil manfaat saya mampu hidupku. Ada yang belum manfaat yang sesambat. Reforma yang sana disuruh untuk saya. Jadi mesti kawan aku yang mana ini aku mau ikut dengan reforma tahu. Di funam saya. Aku sih kawan tadi kata PTC bilang siapa tu kau yang merasakan tahu. Aku bisa jadi perasaan tambah dan aku masna bahkan fasam bahas itu tentang diri kami simpanai. Om funai cuma hak manak saya. Alhamdulillah Yesus. Rasul ini pemberi saya bagi yang Andriamanitra. Alhamdulillah Yesus saya berfigur kepada mati sekian. Am Yesus itu sikit Andriamanitra sekian. Zepat dia sikit dengan dia sikit fakir dalam anak saya. Sifat yang rasa paswawana. Lalu lalu dari mana siapa yang dari orangnya dia bisa dari kita. Bukan dari mana. Aku sisa sampai mana? Terus sampai ada di fanai, lalu di fase awal disebut sikit tiap nanti malam cerai, sikit komparison dengan masna, wabah jadi akiji aliman.